Recyclage fangamafisagna ny fahaiza-manaon'ireo zandary miasa ao anivon'ny bureau de défense ato agnatin'ny fatra diana sy sava izay ahatra 3 andro. Nampatsiahy ireo andraikitra sahanin'ny bureau de défense ny préfet-ny Antsiranana Ramatoa Tsironary Jada Hermine. Nandritra ny fandraisana anjara fitenenana izay nataony tamin'ny fanokafana ofisialy ity recyclage ity. Nambarany fa ireo no tompon'andraikitra voalohany amin'ny filaminana fanaraha-masiny fividianana sy fahazahoana ampiasa basy. Nambarany fa tsy izay rehetra te ampiasa no afaka mampiasa izany fa misy ny lalàna mife sy ny fagnadediana maro samihafa. Eo koa ny fikarakarana sy ny fagnisana ireo zatovo mitsara miaramila mba ahafahana izy ireo mikarakara ny dossier sy ny taratasy ara-panjakana azahoana ny position militaire. Antsika jiaby angamba samby maefa manana anjara maventy amin'ny fitandroana ny fahalemana, fampandriana ny fahalemana ny tompon'andraikitry ny bureau de défense agnatin'ny district araiky, agnatin'ny tanàna araiky satria magnaramaso ny fahazahoan-dalana, mitana ny fitaovam-piadiana, ny fividianana ny fitaovam-piadiana. Ianareo no hitro ifaharany fikirakirana ny antota taratasy mikasika zegny satria mitaky misy procédure tsy maintsy ary misy enquête tsy maintsy atao makasika an'izay dia raha ianareo zao tsy ampy traikefa amin'izegny na fofanana amin'izegny dia tompon'andraikitra feno dia feno antsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara satria ny fivezivezeny ireny fitaovam-piadiana tsy nahazoana lalana, miparitaka, ampiasainy asan'ny mpagnano ratsy ireny, mpanao ratsy ireny dia indraindray mety tandrevaka avy amintsika, indraindray mety tsy fanarahan-dalàna. Dia isorohana an'izay zavatra izay no antony izao recyclage atao amintsika zao. Natomboka androany faha 13 volana May ary farany ny faha 12 volana May ty fiofanana ity izay andraisan'ireo zandary misa 5 ao amin'ny bureau de défense avy amin'ny fatra diana sy ny fatra sava.